Falymiraba antsika rehetra riavako tratra ity zoma faharoapolo ny volana Mey ity manona fiadanany tompo amintsika ary dia ny mofinainantsika anio dia ny boky ny tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito amin'anaran'Jesosy. Ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Azari zanak'i Odeda ary dia nivoaka hitsena ny asa izy ka nona taminy hoe miaino ary asa mba amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Jehova momba anareo raha ianareo momba azy, raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy, fa raha mahafoy azy ianareo dia afoy ianareo izy. Ary efa irany Israely no tsy nanan'Andriamanitra marina na mpisorona mampianatra ny lalàna, fa raha miverina tamin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely izy no ny azo paoriana ka nitady azy dia nahita azy. Ary tamin'izany dia tsy nisy fiadahana ho azy izay mivoaka naniditra fa orolobe no nahazo ny mpona rehetra tamin'ny tany. Ary nifandrikina ny firenena sy ny tanàna fa Andriamanitra nampangorora azy tamin'ny fahoriana rehetra. Koa mahery ianareo fa aza maravoravo tanana fa izy valopity tokoa ny ataonareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afaka malala zava-dehibe ny loha hevitra mpanjinjika n'ity volana Mey ity mikasika ny fitarihan'ny fanahy masina. Madiva mamarana zany fa makafakana momba ny fanahy masina zany tsika riavako. Madiva mahana ny famakafakana momba ny atao hoe fitarihan'ny fanahy masina. Madiva marina ny loha hevitra mikasika raha teo moa zany hoe ndeha hientam-pony dia manaiky ndeha anelry tena ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Amin'ity tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ity dia Odeda izay niteraka ny Azari mpisorona dia tonga no tarihan'ny fanahy masina ny tia malagasy. Ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Azari zanak'i Odeda ary dia nivoaka ny tsenany asa izy. Ny fanan'Andriamanitra dia fanahy izay nitsika hoe mitarika ary fanahy mitarika fanahy papahiry ny hafa. Iasa no mpanjaka tamin'ity vanim-potoana ity, mpanjaka tany amin'ny Joda zany. Asa dia mpanjaka endry, mpanjaka izay azo lazaina hoe niezaka namerina ny fivavahana tamin'Andriamanitra izay efa nialan'ny fokon'ny Joda taloha kely ny asa. Fa iasa kosa nanomboka namerina miandalana raha tsy haingana mihitsy aza ny famponan'Andriamanitra indray. Kanefa ny eto amin'ny tediny ity dia nisy mpanompo'Andriamanitra ny rahiny hiteny amin'ny asa ny amin'ny iankina ny asa mpanjaka amin'Andriamanitra. Olo-kafa no nirahin'Andriamanitra hampahery ny asa mpanjaka na dia olo marina ny asa. Azon'Andriamanitra natao tsara nandrotsaka ny fanahiny tao amin'ny asa dia tsy nila any Azari izy fa nahoan'Andriamanitra ny nampiasa olona fa tsy iasa inge olona mariny iasa olona nanao ny tsara tao anatren'Andriamanitra fa nefa olo-kafa no nofidin'Andriamanitra hampahery ny asa. Zava-dehibe rehefa koa malala fa ny fanahy masina dia izy ihany no mifidy aloha voalohany indrindra. Tsy isika ny mampiasa azy fa izy ny mampiasa azy antsika. Ndray maka ao anatin'ny lovatsofina Jiosy dia misy tantara tahaka izao. Haitsika tantara Nikodemosy dia tsika amin'izao toko fahatelo ilay lehilahy mpampiana-dalàna, lehilahy nahay isany nahay soratra masina. Ndray maka tia antany an'i Jesosy dia
nandresaka tamin'i Jesosy mangingina no nienatra no niantony maro samihafa teo amin'ny fiainany no ny andraikiny izay fantatsika fa menatra izy ny iseho eo natrea manodidina azy fa nanaraka an' Jesosy na nangila tsofina tamin'ny fampianaran'i Jesosy dia indray maka izy tonga nanontany an' Jesosy momba ny hoe inona moa no anteraky ny rano sy ny fanahy. Hoy izany amin'ny Jaona 4 metra-panontaniana tamin'i Jesosy, rahaby io fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao fa ataonao zao rahatra Andriamanitra momba anao. Tena mpianatra Jesosy momba an'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Teo Nikodemosy taminy, ahoana indray zany lehilahy lehibe vety ho ateraka, ahoana no hitezan'ny olona ho ateraka indray. Tena nazavy Jesosy momba ny hoe ny rivotra mitsoka amin'izay diny ary reny eo ny feony nefa tsy fantatrao izay alehany. Dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Dia niainy Nikodemosy. Dia hoy ny toy ny tantara ao anatin'ny lova-tsofina Jiosy. Rehefa tonga tany an-trano Nikodemosy dia niantso ireo mpanampy azy, ireo mpanompony zany. Averinao ateo izy matsy ilay mpanompony marani-tsaina indrindra. Taoriana ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy zany. Dia lova-tsofina nanontany ny mpanompony Nikodemosy, hono maso izay ity, inona na miseho amin'ny endrika ahoana moa zany, inona moa zany no zany atao hoe rivotra, inona zany rivotra zany, hoy Nikodemosy. Dia naman ilay olona manao hoe ndrivotra ve, ilay mpanompony zany, ndrivotra ve, ndrivotra no mampetsiketsika ny hazo, ndrivotra no mahatonga ny hazo izay midoladola, rehefa mitsoka ny rivotra dia mitsana azy ny ravikazo. Dia hoy Nikodemosy taminy, za nga mametra-panontaniana aminao manao hoe inona ny ateraky ny rivotra na inona ny hazo, fa manontany anao hoe inona ma zany rivotra. Dia namaly indray lay mpanompy zany, ndrivotra dia tsy afa-tsy akory fa izao koa, ndrivotra dia lay mamelona ny olona, ndrivotra dia rehefa miaina amin'iny tsika dia velona tsara, ndrivotra no drareo koa raha ndrivotra nge rehefa mitsoka ny rivotra dia reny no miteraka ny ahafahantsika mandray ny vokatra, ny famolena ny vary. Efa miteny aminao fa tsy miteny aminao manao hoe zao inona atao, inona ny asany amin'ny fambolena, inona ny asany amin'ny fiompiana, inona ny asany amin'ny fahavelomantsika, fa inona atao hoe rivotra. Tena metra-panontaniana ka zao izy le sisika ihany lay mpanompo hoy ity lova-tsofina Jiosy. Ndrivotra dia ilay mampetsika ny lakana, mampandeha ny alina lakana, rehefa tsofiny ndrivotra iny lakana dia mandeha mikisaka, ahafahana mandeha mivezivezy. Efa miteny aminao fa tsy metraka fanontaniana aminao any hoe inona ataon'ny rivotra amin'ny lakana, fa inona le rivotra. Dia hoy hono lay mpanompo Nikodemosy hoe mpampianatra tsy afaka mamary anao mihitsy hoe inona le rivotra, satria ny rivotra tsy azo raisina, ny rivotra tsy azo raisina karefesina. Azo teo vo azon'ny Nikodemosy ny fampianaran'i Jesosy. Aika ny fanahy masina tsy azo fehizina, tsy itsika no mife ny fanahy masina. Ny fanahy masina raha-pamaritana dia tsy zavatra azo ataontsika ao anaty kitapo kely na iditsika ty antranontsika. Afa ny fanahy masina, izy no mitondra antsika. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, zay no hitantsika, zay ny tsapantsika. Ny asan'ny fanahy masina, zay no azontsika rehefesina. Fa ny fanahy masina dia izao tsy azontsika lanjaina na rehefesina. Ary dia zay no mitranga ry havako amin'ity boky ny tantara faharoa ty. Na dia masina sy indry azy asa dia hiaza ary olo-kafa no mitarindry fanahy masina. Tsy midika fambany iny asa zany
tsy midika fahatsarana manokany azariza, tsy midika fahamendrehana manokany azariza, na koa milaza tsy fahatanterahany asa, fa izao ny fanahy masina no mifidy akalalahana zay tiany ampiasay. Ary zay tiany ampiasaina kosa nefa de manana adidy ilaza zay tiany lazay, zay tiany fanalazay. Ry avako malala aokaro fatatsika fa ny fanahy masina dia lay Andriamanitra mitoetra amitsika. Ny fanahy masina de tsy hafa fa lay fanahy zay mitona antsika hampahery ny hafa mihitsy tahak'izay nataony Azari tamin'ny asa eto. Fa ny faharoavako malala lay fanahy masina rehefa toetra amitsika, ny fanahy masina rehefa miasa amitsika de tsy vitany hoe fitaovana mampahery ny hafa isika, fa fitaovana mitona ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Tany amin'ny fiangonana Atsinanana de rehefa niresaka ny fanahy masina izany hoe tany amin'ny fiangonana ataontsika hoe Atsinanana faritra Atsinanana iny zany, de nisy ray ny fiangonana anankiray nitsoina hoe Atanazy. Rehefa nampianatra momba an'Andriamanitra Atanazy de ny zavatra nampianariny Atanazy to izy manao hoe ny fanahy masina Andriamanitra sy ny fanahy masina de zavatra tsy azo takarina, tsy azo faritana, tsy voafaritra. De vokatra zany de nampiasa fomba ataontsika hoe tsotra be mihitsy Atanazy, nampiasa ny antsoina hoe apophatique izy. Ny antsoina hoe apophatique de tsotra teo amin'ny lafiny teolojia de izao fomba fijery miiba, zany hoe rehefa tsy voafaritra hoe inona moa zany Andriamanitra, iza moa zany Andriamanitra, de izao ny antsoina hoe apophatique, de izao milaza hoe lay tsy izy zany ndray no faritana ohatra hoe Andriamanitra ve tsy masika izy, Andriamanitra ve tsy ratsy fanahy izy, Andriamanitra ve tsy mandrafy izy, Andriamanitra ve mamaky azy tsy mikapoka, Andriamanitra ve, zany hoe lay famaritana hoe Atanazy manao hoe sarotra mamaritra ny fanahy masina, sarotra mamaritra momba an'Andriamanitra, fa izao kosa fantatsika kosa ny tsy toetra an'Andriamanitra, fantatsika kosa hoe tsy avy amin'Andriamanitra izao. Ary de eto rehefa malala de amin'ity tantara faharotsaka fa 10 ity de izao mampianatra antsika fa ny toetra an'Andriamanitra, ny toetra ny fanahy masina de mitona antsika hanaja ny hafa. Ny fanahy masina de mitona antsika izay hiverina amin'Andriamanitra. Tsy toetra ny fanahy masina, fantatsika fa tsy asa ny fanahy masina ny mampifanandrina na mampifaninana olona tahaka ny Azari tsy mifaninana tamin'ny asa. Tsy toetra ny fanahy masina ny mirehareto, tsy toetra ny fanahy masina ny miteraka korontan'eto, tsy toetra ny fanahy masina ny mitona ny olona hitodika amin'ny herin'olombelona, tsy toetra ny fanahy masina ny mitona ny olona hitodika amin'ny fahaizana na amin'ny fiadinana am-pelatanan'ny olombelona, tsy toetra ny fanahy masina ny mitona ny olona tsy hibanjina afa-tsy ny fahefan'olombelona, tsy toetra ny fanahy masina ao anatin'ny ady sarotra ny manakivy ny olona, tsy toetra ny fanahy masina ao anatin'ny ady sarotra ny mitady hoe ianao no nahatonga an'io, ianao no meloka. Fa ina afaka malala ny toetra ny fanahy masina eto? Ny toetra ny fanahy masina eto de mampahery anao hoe raha tsy mahafoy an'Andriamanitra ianao de tsy mahafoy anao izy. Afaka eto mpamaranana de tsy hivina indray fa manana ny fanahy masina isika. Ary satria tsika manana ny fanahy masina de meteza angataka amin'Andriamanitra, hitoerana ny fanahy masina, meteza hiaraka ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Eto de iasa ry avako malala mpanjaka de nitao ny Azari manao hoe
raha izay ianao miaraka amin'Andriamanitra, raha izay ianao tsy mahafoy an'Andriamanitra, dia ho hitanao ny fifaliana. Tantara kely anankiray entiko mamarana zao mofinaina zao le afako malala. Ndray maka ono tantarain'ny misionera. Nisy tanàna anankiroa, nisy mpanjaka anankiroa mifanila. Dia ireo mpanjaka anankiroa ireo tena samy nivavaka. Tena nakataka tamin'Andriamanitra izy ireo mpanjaka anankiroa ireo hoe Andriamanitra mangatak'izay mba enono mivavaka ai. Dia namaly Andriamanitra, namaly ireo mpanjaka roa lahy reo. Toy le Andriamanitra tamin'ilay mpanjaka olo fiadarany misionera. Dia namaly Andriamanitra hoe inona ary ny zavatra tiako atao aminao mantsy ilay mpanjaka anankiray voalohany. Avikarako isafidy ianao. Ny andresy amin'ny fahavalonao ve sa izaho hitoetra aminao mandrakariva. Dia hoy ilay mpanjaka le voalohany, ny zavatra tadiaviko izao zah ataovy mandresy amin'ny fahavaloko. Dia hoy izy tamin'ilay mpanjaka faharoa mifanila aminy, inona ny tianao omeko anao, ny andresy ny fahavalonao ve sa niaraka amiko, sa zah nitoetra aminao, ny fanahiko nitoetra aminao. Dia hoy ilay mpanjaka faharoa namaly hoe ny ahy dia izao, ianao mitoetra amiko zay nitadiaviko, ny fanahinao mitoetra amiko zay nitadiaviko. Namaly vavaka Andriamanitra ny fitantaran'izay misionera. Dia izao ny zavatra nitranga, tena nandresy tamin'ny fahavalony ilay mpanjaka voalohany, tena nandresy izy, saika resiny avokoa ny fahavalony manodidina azy rehetra. Saingy toy n'ilay tantara, ilay fanjakany izay niroborobo tamin'ny fandresena dia lasa linady ny mponina tao anatiny, ary lasa tia miady, lasa kolotsaina ny miady sy ny kolotsaina ny fandresena ny tao anatin'ity firenena ity, ary dia saika niady hatrano, saika ny famono, ary saika ravo izany fanjakana izany. Fa ilay fanjakana faharoa kosa ilay nifidiny hoe ianao Andriamanitra ny tiana hitoetra eto afovoanay, miara-monina aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny misionera. Dia izao, nisy fotoana resin'ny fahavalony izy, nisy fotoana nandalo zavatsarotra izy, fa izao nisonga amy-dalana ny fiainany, ary tsapanao mandraky ny androany. Izany tantara izany dia efa any amin'ny taona 400 ilay gazety mpiangonana nanoratan'ilay misionera ilay tantara. Dia izy mandraky ny androany dia mbola mitoetra izany fanjakana izany, ary miaina, mbola miaina amin'ny vavaka sy manompo an'Andriamanitra ny ankabeazan'ny mponinao aminy. Iavako malala fidio mandrakariva ny hoe Andriamanitra mitoera aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa ny fanahin'Andriamanitra iavako malala dia fanahin'ny fiadanana, fanahin'ny fifaliana. Ivavaka isika. Tompo misoranao zay ny amin'ny teninao zay azonay ny vakiana. Ny fanahinao masina zay fanahin'ny fiadanana, fanahin'ny taonanay hanatsona anao Andriamanitra, fanahin'ny taonanay hatoky anao Andriamanitra, fa na tsy mampiravoravo tanana, fa na mampahery, indrindra mampahery ny hafa. Sotra Tompo fa takatray ny fanondram-ponao, dia ny angatahanay dia mitoera aminay mandrakariva, mitoera ty anatin'ny fonay, mitoera amin'ny tokantranonay, mitoera amin'ny firenenay, anjakao ny fiangonanao zay hanomponay ianao, dia ho fiainam-pifaliana sy fiadanana ny fiainana isan'andro. Vavak'izay ho an'ny asana isan'andro Tompo, vavak'izay ho an'ny fanompona ianao isan'andro Tompo, vavak'izay ho an'ny tombonandro omenao anay, eo ambany fahasoavanao sy ho salama amin'ny zavatra rehetra izay, satria mitoetra amin'ny fitiavana anao. Misaotra Jesosy. Amen.